Manan-danja eo amin'ny fiainana andavanandron'ny olombelona ny fananana faritra mando. Misy karazany maro ny faritra mando maneran-tany. Anisan'izany Madagasikara, izay manana faritra mando miisa 20 manerana ny nosy. Anisan'ny singa manampy amin'ny fiarovana ny fiovan'ny toetr'andro ny fisian'ny faritra mando, ary manana ny anjara toerany amin'ny fikajiana ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny fisiany. Tazantsika amin'izao ny mahasafididy sy toy ny paradisan'ny faritra toy izao. Izaho zao tonga teto dia tena nisitraka an'ilay hoe eto Antananarivo, eto Andrenivohitra nefa misy toerana mahafinaritra ohatran'izao. Mahazava-dehibe an'ny faritra mando izany dia tsapantsika tsara ary azo tsapahitanana sy hita eto hoe misy zava-manan'aina maro miara-miaina, izay moa ilay hoe approche écosystémique, izany hoe écosystème maromaro miara-miaina eto. Manana ny andraikiny ao anatin'ny tontolo iainana manodidina izany ny faritra mando toy izao. Raha tsy resaka afa-tsy ny rano, ny vorona sy ny karazan-kazo isan-karazany. Anisan'ny viana napetraka ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny fampafantarana ny olom-pirenena rehetra ny mahazava-dehibe ny fiarovana ireo faritra mando ireo, noho izy mirakitra sy mitahiry karazan-java-manan'aina maro samihafa. Vianan'ny ministera izany dia tena voalohany indrindrany pédagogie, tena mba hampafantatra ny Malagasy hoe inona marina ny antom-pisian'ireo, fa maninona no manome hery, manome vola, manao investissement isika ao amin'ny fiarovana sy fitantanana an'ireo. Faharoa manaraka an'izay ampahafantarana ny Malagasy ihany koa fa tsy resaka koa ihany ilay izy, satria tsika rehefa miresaka zavatra toy izany hoe faritra mando tontolo iainana dia mieritreritra foana hoe koa izany hoe sarany. Fa ny tena marina dia mitondra tso-goavana ary mahatsapa an'izany tsara tsika eto. Ny 2 Febroary lasa teo no andro fankalazana eran-tanin'ny faritra mando. Ny 30 Janoary kosa no nankalazana izany teto Madagasikara, izay notanterahana teny amin'ny parika Tsarasoatra, niarahana tamin'ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ireo mpiara-miombona antoka aminy.